Fijin'ny fanatanjahantena ny tontolo rugby izany maro ny osika izay nataon'ny candidat Randoharinanana Ahma tamin'ny fifidianana section Tsimondrano izay nitanterahana ny faha 21 oktobra lasa teo. Hoy André Matoa rakotina Manjary Zaka Delfana Herahery mahafantarana azy izay isan'ny candidat mirotsaka ihany koa tamin'ny fifidianana io. Ndao arahantsika neviny. Tsisy fitenenana mihitsy Herahery candidat tamin'ny fifidianana izay filohan'ny section Tsimondrano. Nitsitra ny synapseho ny profo rehetra tamin'ny mpanao gazety osoka tamin'ny fifidianana izay filohan'ny section izany tetsy mesabe filoha tamin'ny ity maraina ity. Isan'ny tanisainy Herahery tamin'izany fa marobe ny osoka teo amin'ny taratasy nahafahan'ireo filovana ny fidy ny certificat de conformité teo ihany koa ny fanomezan-dalana ifidy ny procuration osoka miisa 20 sy ny maro hafa. Fuana makateraka disika mifezy olona mandalatsy na iray ala mialatsy nataotao anatin'ireo fifidianana io efa alatsy zany aminay tsy hamerina ny fifidianana intsony zay tsy hanaiky namerina ny fifidianana intsony fa loatra le onsy fa sy leo alatsy atao anatin'izany fifidianana zany zay raha tondreko zay tsisy resaka politika sport ndesana maloha zay tsy tahaky amin'ny zay fitanana tsy mety amin'ny fanaovana politika mihitsy ny sport fa zay hatram'izay efa mijoro tamin'ny resaka sport foana izy amin'izay nahoarana hatram'izay fa zay anisan'ny karakara tanora ty amin'ny faritsy ka nenay zavatra angatahany ministera fotsiny satria izy miray aman-dreny mpanapaka tsy ireo zay zavatra zao tsara dalàna daholo zay zavatra rehetra am'seho zao ka mba angatahanay aminareo ray aman-dreny zay mpiahanty zavatsy vita. Arak'izany dia miantsony tompona ambaikitesana ambaratongany izahay hijerepeky ity raharaha ity hoy Herahery hitondran-dala eo anivon'ny fitsarana amin'ny tenany araka ny filazany raha toka tsy misy ny fanasana andraikitra ireo manam-pahefana isatsokaziny mahakasika ny fanatanjahantena eto amintsika.